fa anisan'ny lalao niady indrindra tamin'ity telo Coupe de Madagascar ity ny an'ny ekipan'ny RTS Jet Madava ny tasy sy ny ekipan'ny Mama FC natao tetsy amin'ny kianja mamaly sy na omaly isabotsy nisy ary ny fanadiadiana manokana nataon'ny namana Norbert Kotomalala mahakasika ity lalao ny fandonan'ny RTS Jet Madava sy ny Mama FC ity. Manony diany makany amin'ny dingan'ny ampaifadalana ny Jet Madama manao akanjo mena amin'ny sary rehefa nandresin'ny Mama FC tamin'ny isa telo no roa teo amin'ny dingan'ny ampavalondala ny fiadina ny amboarana Madagasikara na ny telo Coupe de Madagascar. Vao nanomboka 10 minitra ny lalao dia natafiditra baolina ny Jet Madava tamin'ny alalan'ny Tsito laharana fahasivy. Nitarika ray noatra ny Jet Madava tany amin'ny minitra faha-20 mbola natafiditra baolina faharoa indray ny Jet Madava tamin'ny alalan'ny coup franc notakan'ny solomoto roa noatra nisa teo izay nentin'ny Rotota ny ala sasatra. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nanova tetikady ny Mama FC ka natafiditra baolina ray izy ireo teo amin'ny minitra faraka amin'ny 20 tamin'ny alalan'ny Mota kapiteny roa noray nisa teo. Nanomboka teo dia niezaka ny namaly fanafiana indray ny Jet Madava ka mbola natafiditra baolina ray indray isolomoto teo amin'ny minitra faha-570 telo noray nisa teo. Minitra iray monja taoriana an'io nefa dia mbola napiditra baolina indray ny Mama FC tamin'ny alalan'ny Zaki telo no roa nisa teo izay io ihany koa ny sarahan'ny Rotota izay tsy niova intsony ka nitondra ny Jet Madava nakany amin'ny dingan'ny ampaefadalana. Samy manana maha izy azy aloha le ekipa Rotota ary endry dalao samy hafa mihitsy hoe izay matsa hoe ligue samy hafa le nanao teo. Rapaina ny ekipan'ny Jet Madava nahazo ny fandresena ary mirary azy ho tonga any amin'ny sehatra ambonimbony. Ho anay moa dia mila mandiny tena kely zany satria matoa misy ny faharesenao trainy dia misy lesoka. Eo ihany ny fitavazavazan'ny joueur eo amin'ilay famonoam-baolina moa. Nanindry mafy nareo taty amin'ny deuxième mi-temps nanenjika mihitsy ara tamin'ny deuxième mi-temps tsy nentina tafiditra baolina inona ny zavatra misy? Mety efa eo angamba le fikoropahana moa ny concentration koa mivata amin'le début premier mi-temps ny Jet Madava tsy dia tena hoe attaque nety tsara ny tonga nakany anaty be fa ereranay. Marina aloha zany somary tsanianana kely satria io match coupe io zany ary koa manana stratégie ny entraîneur tonga dia namezaka 3 attaquage dia nandefa lavalava fotsiny dia mety ny réussir le izy dia anjarana indray avy eo zany lasa nanoana an'izay hoe inona ny anohanana an'le izy satria nanoto izy zany tsisy ary nanao afa-tsy nanao 3 attaquage dia lasa sepotra kely zay teo amin'ny fotoana 5 minutes le voanidirana deuxième mi-temps. Hita somary ohatran'ny nisy faharerahana ihany ny mpilalao inona mety nahatonga an'izay? Le faharerahana mety hoe eo ihany satria norme be zany amin'ny olona mitazona score zany tsy maintsy midefendre ianao aloha dia tsy maintsy miandry izay attaque ny adversaire eo anao zany mba ahafahanao midefendre anao fa tsy afaka mbola hitako intsony ianao raha efa manana point. Raha manoto izy dia tsy maintsy izay ihany no système tokony anaovana azy aloha hatreo. Mbola mandray roa ny Jet Madava any amin'ny Ligue des Champions sy ny aty amin'ny coupe manao ahoana no tohany zany? Ny tohan'ilay izy aloha zany efa mihenjana ny lalao dia tsy maintsy atao zany zay renan'ireo ankizy ireo zany mba ahafahany tena makaina amin'ilay match be da be isesy manaraka ato satria efa manomboka miakatra daholo izy na ataoko hoe nany amin'ilay misy anay amin'ilay poule de la mort ary tsy maintsy ezahana zany zay atao avoana ao anatin'ilay izy.